Ya dia miarabantsika rehetra raha lasianabavy izay manaraka an'izao vidéo fofo izao. Androany moa no nanomboka izay teto amin'ny fiangonana Assemblée Chrétienne de Madagascar. Nanomboka izay nijery ilay saine doctrine na ilay fampianarana tsy misy kilema izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra Miki Ardy. Tena hoe manentana ny folo izy nanomboka izy androany fa atao kosa izao vidéo zao ho fanentanana antsika tsiraray avy fa isaky ny alarobia averiko ihany hoe isaky ny alarobia zany eto amin'ny le 87 manjakaray ny fiangonana Assemblée Chrétienne de Madagascar amin'ny 3 ora tolakandro dia misy ny fandrenesantsika fijerevantsika an'izay fampianarana la saine doctrine zay na ny fampianarana tsy misy kilema ka dia manentana antsika tsiraray avy ho avy ao anatin'izany fotoana zany satria tena arena ara-panaly izy ary tena fototra iorenan'ny kristianina tsiraray avy sy ny fiangonana amin'izao vaninandro farany izao ka dia manao an'izao fanentanana izao izahay tongavy isika mangetahitany tompo amin'izao vaninandro farany izao fa izay tsiraray avy reto dia tena mandray tombony nandrean'izany fampianaran'izany vao nanomboka ilay izy androany fa mbola maro ny fampianarana ireo singana fampianarana maro ao anatin'izay fampianarana tsy misy kilema izay ka dia manentana antsika tsiraray avy ho avy isaky ny alarobia amin'ny 3 ora tolakandro. Tahiny tompo daholo dia faly miarabantsika rehetra tonga amin'ity fotoana androany ity izay ahafahantsika miaino ny tena hoe afatra tsy misy kilemo zany izay ahafahan'ny fiangonana hitombo ara-panahy ary ho matotra kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Dia miaraba koa antsika tsiraray avy izay manaraka amin'ny tambajotra serasera Facebook na ny YouTube amin'izao fotoana izao dia ndoantsika nomboka ity fotoana androany ity miaraka hivavaka isika aonydrantsika an'Andriamanitra dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao Tompo mankasitraka anao izahay tena misaotrany amin'ny fahasoavanao misaotrany amin'ny fitiavanao misaotrany amin'ny famindram-ponao misaotranao izay raha mbola afaka tonga eto amin'ity toerana ity indray androany mbola omenao fahafahana mbola omenao fotoana afaka andreny teninao afantatra misy kokoa hatrany tompo ny amin'ny fahalalànanao Jesosy Kristy ahafahanay mandroso ahafahanay tena iorina misy kokoa hatrany dia tompo tonga eto izay androany ary mametraka an'izany fotoana izany eo ampelatananao dia aoka ny fanahinao tena ambomba manokana aoka ny fanahinao tena natrika manokana aoka ny fanahinao tena hiasa feno indray Andriamanitra ray raha hideranao izay androany raha hankalazanao izay androany amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia, amen. Fini masunifu ya itanawa Skafini masunifu Skafini masunifu ya itanawa Skafini masunifu
Tesoa Sandra Chana Sandra Chunyana Sandra Tana Lazam zot tuliza Fane beyana Irani fitiavana Sinia tarana Lazam zot tu Luisa Fan lebeyana Irau Teso asanda chana Sanda chunyana rana Teso Sanda chana Hallelujah Chunyana rana Iloyan Misanda chana Sanda chana Laissons tuere now ton pauvre Teso asana chana Sandra chunana rana Iro Tupomi Sandra tana Tupomi Sandra tana Jetuisa idera now Sabaje chitana Oh, nyanara now, wambuni jija, ebenu sao de chiza, teso. Nyanara now, wambuni jija, ebenu sao de chiza, Tupomi Sanjatya now, Jetuisa idera now, Sabaje chitauka now, oh, Nyanara now, wambuni jija, ebenu sao de chisa, teso, Nyanara now, wambuni jija, ebenu sao de chisa, teso. Nyanara now, wambuni jija, ebenu sao de chisa, Teso asanda chana Sanda chunana Teso asanda chana
tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninoninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany mba mampatanjaka raha mandresy aho teno ianao fa tena milanao milanao ny andavanandronay tompo tsy maefa ninoninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany mba mampatanjaka raha mandresy aho telo ianao fanaio ianao ka fenoy tanterakao raha tofinerinao aho mba andetsy oleraka Milanao, tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa fa ny herinao reriany mba mampatanjaka raha mandresy aho tena milanao tsy maefa ninoninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany mba mampatanjaka aho teno raha mandresy aho teno raha mandresy aho teno ianao reriany tompo sandratreo anao mitananay enao no mendriko delay alleluia tsy manana fa tompoko afa-tsy ianao no iriny foko tsy misy fetra toko hateriko ho anao tompo misaotrako irao ihany fa tsy manana fao tsy manana fao tompoko afa-tsy ianao no iriny foko tsy misy fetra toko hateriko
ateriko wanao tumbo ni sachaku ateriko wanao tumbo ni sachaku ndo tsika aliteka mo tumbo androany fisaorana ho anazy Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompo a. Misaotra ny tompony amin'ny androany. Andro izay ahafahantsika hoe hanaraka ny fampianarana tsy misy klema. Isaky ny alarobia zany dia hiaray tombo isika rehetra. Amen. Satria fotoana izay ahafahantsika hoe hanaraka ny fampianarana izay nataony Pasteur Miki mba tsy ho voahozongozona itsika amin'ny fampianarana diso. Jesosy indray mandeha niona tamin'ny vehivavy anankiray, vehivavy Samaritanina. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 4 no ahitana izay tantara zany. Dia niresadresaka i Jesosy sy ilay vehivavy. Dia misy teny nataony Tompo taminy hoe ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Betsaka ny olona, betsaka ny kristianina izay tena mivavaka, manaraka fotsiny, fa tsy mahafantatra hoe inona mahatonga an'zareo mivavaka, inona mahatonga an'zareo manao an'izao, fa maninona mahazo manao an'izao, maninona tsy mahazo manao an'izao. Dia lasa manaraka lalàna nefa itsika tsy ao ambany lalàna. Dia misaotra ny tompony amin'ny fanambarana izay nomeny Tompo atsika amin'ny alalan'ny mpanompony dia Pasteur Miki Hardy. Dia andetsika handray azy amin'ny fitehafantanana ho fanomezana voninahitra ny anaran'i Jesosy. Ok. Alors, je pense que vous savez déjà que j'ai sur mon cœur depuis quelque temps de vous parler de la sainte doctrine de Christ. Mino fa fantatrareo fa tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay dia nanana poa iresaka aminareo ny amin'ny fampianarana tsy misy kleman Kristy a. Que c'est très important pour les chrétiens Satria zava-dehibe loatra zany ho an'ny kristianina de pouvoir vivre leur vie selon la sainte doctrine de Christ. ny ahafahantsika miaina amin'ny fiainantsika amin'ny fanaraka amin'ny fampianarana tsy misy kleman Kristy. Et je pense que nous savons tous qu'il y en a des milliers de doctrines Ary mino fa fantatrareo fa amanarivo ireo fampianarana qui circulent dans le monde chrétien. izay mivezivezy eo anivon'ny tontolo kristianina. Et c'est important pour nous Zava-dehibe loatra ho antsika de rester dans la vérité, ny toerantsika ao amin'ny famarinana, la sainte doctrine, ao amin'ny fampianarana tsy misy klema, que nous puissions grandir comme il faut, ahafahantsika mitombo araka ny tokony ho izy, tenir ferme dans ces derniers temps. indrindra ahafahantsika mijoro amin'izao vaninandro faran'izao. Je crois que vous savez que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Ny apôstôly Paul sy Petera Jésus lui-même, na Jesosy izy tenany aza ces derniers temps, dia niresaka an'izao vaninandro faran'izao ont besoin d'être éveillés, izay mila tena hoe mifoy isika de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, ka tsy ahafahantsika ho lava ao anatin'ny fandriky ny fahavalo le raisonnement et la sagesse des hommes, araka ny fahendrena sy ny fahalalàn'olombelona, des hommes, ny avonavon'olombelona, mais que nous avons besoin de demeurer fermes. fa mila mitoetra mijoro isika. Ne sera pas sans opposition et sans persécution. Azany rehetra zany anefa tsy vitany hoe tsisy hanenjika sy hanohatra isika, Et la sainte doctrine de satria ny famarinana de l'opposition. sy ny fampianarana tsy misy klema zay an'i Kristy dia miteraka fanenjehana mandrakariva. L'apôtre Paul, même dans son épître à Timothée, Ary ny apôstôly Paoly a dernier temps,
ao amin'ny epistily ho an'ny timote miresaka an'izao vaninandro faran'izao comment les hommes, les chrétiens même ne supporteront pas la saine doctrine. hoe ny olona kristianina aza tsy atanty ny fampianarana tsy misy kilema Et ils auront la démangeaison. Vous savez ce que fa c'est la angididy sofina ozy izy izy hainareo ve zany hoe mangididy sofina zany pour entendre des choses agréables. mba andrea zavatra araka ny tokony ho izy a marina izay mila renesin'izy ireo Et la saine doctrine fa ny fampianarana tsy misy kilema amène des défis, dia miteraka fanamby a nous expose, mampiariary antsika vivre comme le Seigneur veut. mitarika antsika hiaina araka ny takiany Donc, tompo quand on parle de amintsika la saine doctrine, noho izany rehefa miresaka ny fampianarana tsy misy kilema isika inona moa no atao hoe fotom-pampianarana vraiment dans le monde chrétien aujourd'hui, fantatsika tsara eo aneviny tontolo kristianina ankehitriny a que la doctrine c'est quelque chose qui nous a été enseigné dia ny fotom-pampianarana zany dia zavatra nampianarina antsika afin que nous puissions croire en elle. mba ahafahantsika mino an'ilay fampianarana Et il y en a des milliers de prédicateurs ary amanarivo an'ireo mpitoroteny qui parlent izay miresaka de la parole de Dieu ny amin'ny tenin'Andriamanitra avec une autorité miaraka amin'ny fahefana et en affirmant que ces choses qu'ils parlent, c'est la vérité. dia manamafy mihitsy izy ireo fa ny zavatra torian'izy ireo dia efa marinana Et combien de chrétiens ary firifiriny kristianina dans des églises, no congrégations, tonga eo anivona fiangonana fikambanana affirment avec autorité que ce qu'ils prêchent est selon la doctrine de Christ, izay eo anatrehana mpitoroteny a izay tena mianiana tokoa fa ny zavatra torian'ireo mpitoroteny ireo dia efa marinana mais effectivement, ils sont loin de la vérité. kanefa ny tena marina lavitry ny famarinana izy ireo Quand on parle de doctrine, on parle non seulement quelque chose qu'on croit, satria rehefa miresaka fotom-pampianarana antsika dia tsy vitany hoe miresaka zavatra inona ary zavatra ampiarina ihany koa les zany chrétiens souvent ils pensent que quand on parle de doctrine, on parle d'une croyance. zany mahatonga ny kristianina lasa mino hoe rehefa miresaka fotom-pampianarana dia lasa miresaka finoana zany C'est partiellement vrai, marina ihany zay amin'ny mais ampahany c'est aussi des pratiques. fa nefa fampiarana ihany koa ny tena marina Une croyance finoana avec une pratique. miaraka na arahana Beaucoup fampiarana d'églises, on voit des pratiques qui sont loin de la vérité de l'évangile. satria maro ny fiangonana izay ahitana fampiarana lavitry ny famarinana filazantsara Il y a aussi beaucoup de choses qui sont prêchées fa maro ihany koa ny zavatra toriana et beaucoup de chrétiens tombent sous cette autorité. ary maro ny kristianina lava ao ambanin'io fahefana io C'est pourquoi c'est une grosse responsabilité zany no antony hoe tena andraikitra lehibe parler dans le nom de Jésus. ny miteny amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Une grande responsabilité tena anjara andraikitra lehibe parce que quand on parle dans le nom de Jésus, satria rehefa miresaka amin'ny alalan'ny anaran'i on Jesosy emmène tsika les chrétiens dia mitarika ny kristianina isika ino qu'ils prêchent. ino an'izay toriana izy ireo C'est pourquoi c'est très sérieux noho izany tena matotra de prendre la parole de Dieu mandray ny tenin'Andriamanitra et de ne pas enseigner la saine doctrine ka tsy mampianatra amin'ny fampianarana tsy misy et de kilema sortir de la vérité. ary miala amin'ny famarinana Et combien de chrétiens aujourd'hui, ary firifiriny kristianina ankehitriny millions, tena manapotrisany qui vivent leur vie loin de la doctrine pure de Christ. izay miaina ny fiainan'izy ireo lavitra ny fampianarana madio an'i Kristy dao sokafo ny baibolinao filazantsara ny Jaona Une doctrine, c'est un comportement. ny fampianarana zany a dia Une croyance, mais c'est Fietsika. aussi un comportement. finoana fa arahana fihetsika ihany koa fitondratena Au travers de la parole de Dieu, confirmer cela. afaka amarintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany a L'évangile de Jean au chapitre 7, filazantsara ny Jaona toko fafito a nous lisons à partir du verset 14. dia vakintsika manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo Jean chapitre 7, verset 14. Jaona Au milieu toko de la fafito fête, andininy faefatra ambin'ny folo Jésus monta au temple et il enseignait. ary rehefa nitsasaka ny andro firavoravoana dia niakatra tany kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra Ce dernier mot, il enseignait. da maro io tsara io hoe io teny farany io hoe nampianatra izy Enseignait quoi? inona ny nampianariny Et la Bible nous dit, eo ny baiboly amintsika les Juifs s'étonnaient,
disant comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. dia gaga ny jiosy ka nanao hoe ahoana ny nahaizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra Et izy. Jésus leur répondit, Dia namaly azy ma Jesosy, doctrine n'est pas de moi, tsy ahy ny mais de fampianarako celui qui m'a envoyé. fa an'izay naniraka ahy. Notez bien cette phrase du Seigneur. Maro io tsara zany ireo Pas de valitenin'ny moi, tompo ireo a. mais de celui qui m'a envoyé. Tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Doctrine is not mine, but his who sent me. Donc il vient essayer de rassurer tous ceux qui l'entendent. Noho izany a tena nampahazo antoka an'izareo niaino azy zany Jesosy Que ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, hoe ny zavatra ampianarany sy ny teneniny a ne vient pas de lui, dia tsy avy aminy mais ozy vient izy de celui qui l'a envoyé. fa avy amin'ilay naniraka azy. En soumission avec cette autorité de celui qui l'a envoyé et qui lui a transmis. Zany hoe tao ambanin'ny fahefan'ilay naniraka azy sy nampita azy an'izay zany izy. That to him. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, Ou alors si je parle de mon propre chef. na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy ao izy Celui qui izy. parle de son propre chef, Izay miteny ho sa azy propre gloire. dia mitady ny voninahiny ny tenany, Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina. Cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là, But he il est vrai. Fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina. Et c'est clair aujourd'hui que dans le monde chrétien, Ary mazava ankehitriny ao anivon'ny tontolo il y a kristianina, un million de prédicateurs maro mpitoroteny amanapitrisany a, qui parlent selon leur propre chef izay miteny ho an'ny tenany et qui cherchent la gloire dans ce qu'ils enseignent. and they seek ary mitady glory voninahitra in amin'ny what alalan'ny fampianarana izy ireo manokana. Mais Jésus, dans son humilité, Fa Jesosy niaraka tamin'ny vient fanetretenany, dire que tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il parle ne vient pas de lui. hozy iseny zavatra teneniny sy ampianariny dia tsy avy aminy zany. does not come from him. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné son esprit, le Aria- Saint-Esprit qui habite en nous, Antony ihany koa zany a lehibe nanomezany tompon'ny fanahy masina ho monina ao c'est anatsika pour que nous puissions enseigner la vérité, la sainte doctrine de Christ. dia ny ahafahantsika mampianatra ny famarinana sy ny fampianarana tsy misy kilemazy an'i Kristy. Et le verset 19, Ny Jaona toko fadimy andininy fahavalo ambin'ny folo na ny sivy ambin'ny folo a, 5, verset 19, ny Baiboly malagasy a. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy. Of himself. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Afa-tsy izay hitany ataon'ny ray fa na inona ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. C'est pourquoi quand on parle de la saine doctrine, Zany no antony hoe rehefa miresaka fampianarana tsy misy il kilema nous isika parlait d'une soumission. dia miresaka fanekena Une isika. soumission à l'Esprit de Dieu Fanekena ny fanan'Andriamanitra pour parler au travers de ceux qui enseignent. mba hiteny amin'ny alalan'izay mpampianatra. Il y a cet élément de soumission Misy an'io singa ny qui fanekena nous io emmène à demeurer. That brings mitarika antsika hitoetra monina ao anatin'ny famarinana. Élément de soumission Dia io singa ny fanekena io important, dia zava-dehibe loatra car c'est tellement facile satria mora foana de s'éloigner, ny analavirana de prendre un chemin détourné, ka handraisantsika lalana mivily assurance, with the miaraka amin'ny fahazahonantoka sans que notre cœur n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est la base même de l'enseignement de la sainte doctrine. kanefa ny fontsika tsisy fanekena akory an'ilay fanan'Andriamanitra ao anatsika ary zay ny fototra voalohany iorenana raha mpianatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema isika. Zay ny fototra voalohany Afin que nous soyons rassurés mba azo antoka qu'on ne parle isika pas de nous-mêmes. fa tsy miteny amin'ny alalan'ny tenantsika isika. Qu'on ne trouve pas quelque chose dans la parole de Dieu avec notre intelligence et notre propre sagesse. Mba tsy hahita amin'ny tenin'Andriamanitra ny isika zavatra amin'ny fahalalantsika manokana na fahendrentsika manokana, L'assurance en nous et ce témoignage en nous. fa manana an'ilay fahazahonantoka sy fijonona vavolombelona ao anatsika. Nous avons d'abord
du Saint-Esprit, that we fa ny fanamasina mampiteny atsika que cela n'est pas seulement une connaissance, ary tsy fahalalana fotsiny zany parce que la connaissance peut nous emmener à détourner la vérité. satria ny fahalalana dia mety hitarika atsika ampivily lalana ny famarinana turn away from the truth. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alter the tsy haiko raha azonareo ny tiako ambara Possible. fa I saropady don't understand what I'm saying, but On it's peut very connaître beaucoup sensitive. de choses, afaka mahafantatra ny zavatra maro et on peut isika s'aventurer fa nefa à mety essayer de développer ce qu'on connaît. Trying to develop hiezaka ny amelabela tamin'ny sans avoir fatatsika ce témoignage dans notre cœur. kanefa tsy manana fijona vavolombelona koa tsika ao Que am-potsika l'Esprit de Dieu nous éclaire. hoe mifanamasina efa nanazavatsika Nous enseigne ces choses-là. ary izy nampianatra antsika an'izany zavatra zany a Pour les enseigner aux autres. mba ahafahantsika mampianatra an'izany amin'ny hafa avy eo Donc cette soumission à l'Esprit noho izany io fanekena ny fanahy io est la clé no fanalahidy pour que nous puissions enseigner la saine doctrine. ahafahantsika mampianatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema Et quand j'écoute un peu et que je vois tout ce qui se passe dans le monde chrétien, ary rehefa miaino aho sy mahita ny zavatra mitrangan'ny nifiny tontolo kristianina world today. nous voyons que cette soumission que nous parlons ce matin dia hitantsika hoe fanekena izay resantsika amin'ity marainty io n'est, allons dire, on ne le ressent pas. dia tsy tsapa le izy Et c'est comme ça que les serviteurs de Dieu, les enseignants, les prédicateurs s'éloignent. dia ohatr'izany mahatonga ireo mpanompon'andriamanitra sy mpitory-teny mpampianatra lasa manalavitra Parce que sans une soumission, satria raha vao tsy eo ilay fanekena on développe de l'orgueil. dia lasa avonavina no velabelarina avonavina velabelarina Développe ce genre de choses, ary rehefa zany no metsikavana on peut s'aventurer facilement. dia mora manaonao foana isika Very easily. dia manalavitra isika C'est pourquoi Paul dit à Timothée, za mahatonga amin'ny paoly a teny tamin'ny timoty hoe aoka ianao hitoetra amin'ny fampianarana tsy misy kilema donc nous voyons l'attitude de Jésus noho izany hitantsika ny fitondran-tenan'i jesosy toepon'i jesosy manoloana ny rainy et il vient rassurer ceux qui l'entendent. dia tena nampahazoantoka an'ireo ny aino azy Ce izy que je vous parle ne vient pas de moi, hoe ny zavatra lazaiko aminareo dia tsy avy amiko mais de celui qui m'a envoyé. fa avy amin'izay naniraka Et ahy je vous enseigne seulement And I ary ny ampianariko anareo ce que j'ai entendu de lui. dia izay reko avy aminy ihany amen C'est ça la protection et la sécurité de la saine doctrine. zany ny fiarovana ao anatin'ny fampianarana tsy misy C'est pourquoi kilema on va peut-être voir tout à l'heure que le message de la croix de Christ est essentiel dans notre vie. ho jerentsika rehefa avy eo fa niafatry ny azo fijalian'i kristy tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika Parce que c'est ce message qui nous enseigne le chemin de l'humilité. satria io afatra io no mampianatra antsika ny lalan'ny fanetretena Le chemin d'une vie perdue où Lalan'ny- seulement que la gloire du Seigneur soit révélée. lalan'ny fiainan'ny fatiantoka mba ny voninahitry ny tompo ihany aneny iseho Il y a un verset qui me vient juste à cœur, là je vais vous le lire, misy andinytsoratra masina de Paul à Timothée. tonga atao poko a Donc Paul parle de ceux qui enseignent ao amin'ny epistilyn'ny paoly ho an'ny timoty a et qui veulent être des docteurs de la loi. izay a mampianatra paoly hoe maro ny olona teo mpampianatra ny lalàna of the law. Et il vient dire, on va voir un petit coup là, comment ceux qui enseignent et qui deviennent des docteurs de la loi et qui se reposent sur la loi et sur la justification par les œuvres de la loi, dia ho hitantsika hoe ireo mpampianatra ka miantehatra ireo mpampianatra ireo a amin'ny lalàna sy ny fanamarinana avy amin'ny lalàna The law itself. Paul est en train de dire quelque chose de très très profond. tena zavadalina zany no 1, pardon, apita amin'ny paoly eto a chapitre 1, verset 7, tu as raison. petera voalohany a 1 Timothy toko voalohany a ny andinin'ny fafito Ok. Ils Ah ouais. veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. mpampianatra ny lalàna izy ireo fa tsy mahatakatra ninina Nous n'ignorons pas que la loi est Din bonne, favalo. qu'on en fasse un usage légitime. nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona arak'izay know antony the things which they affirm, but we know that the law is good if one uses it lawfully. Et nous réalisons aujourd'hui ary tonga saintsika ankehitriny pas la grandeur, mais l'étendue ny And we realize alalim-paka today that ny mahalalipaka the extent de l'enseignement
comment on emmène la loi ilay fampianarana hoe mila entina ny lalàna ahafana manompo an'Andriamanitra. Christians to serve the Lord with law, in Et law. Paul dit, nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Dia Paulina fantatra tsara hoe ny lalàna dia tsy natao an'ny olo marina. Il décrit tous ces gens qui ne sont pas convertis. Dia faritany eto ireo olona izay tsy niova fo. Et il vient mélanger And he Dia afangarony mixed ireo olona ireo. these guys. On va relire pour que vous compreniez bien. Dia averintsika Bien que la vakina loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, Mba ho les azonareo, rebelles, etc. Et pour tout ce qui est contraire à la saine doctrine dans le verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. andininy fasivy aloha ka fantany fa tsy ny olona marina nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia eo amin'ny farany andininy fahafolo a dia izao no lazainy hoe ary na inona manohatra ny fampianarana tsy misy klema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Et comment, quand nous voyons la loi au sein de l'Église, Noho izany tsika rehefa mahita ny lalàna eo anivon'ny nous fiangonana réalisons que l'Église est en train allons dire, s'éloigner de la saine doctrine. dia hitantsika fa memana lavitra ny fampianarana tsy misy klema ny fiangonana. Ça, c'est juste un élément qui m'est juste venu à l'esprit. Zany zany singa tonga ao an-tsaiko fotsiny. C'est simplement pour nous emmener à comprendre que c'est tellement facile Entiko hitarika antsika fotsiny hoe mora foana de s'éloigner de la saine doctrine ny ahafahantsika miala amin'ny fampianarana tsy misy klema, avec une assurance. miaraka amin'ny fahazahoan'antoka. C'est extraordinaire. Tena mahatalanjona. Avec une assurance. Miaraka amin'ny fahazahoan'antoka. C'est pourquoi la croix Zany no antony ny hazo fijaliana est la fondation même Is the very dia foundation itself. fanorenana c'est l'Église dans la saine doctrine. mba hanisy fandripahalemana ny fiangonana ho voaro amin'ny fampianarana tsy misy klema. Parce que la croix nous emmène sur un chemin Satria ny hazo fijaliana dia mitarika antsika eo amin'ny lalana de brisement, fanorotoroana, d'humilité fanetretena et de soumission. ary fanekena. On ne peut pas prendre le chemin de la croix sans avoir une attitude de soumission. Tsika zany tsy afaka mitondra ny hazo fijaliantsika kanefa tsy manana toe-pon'ny fanetretena. Soumission à l'Esprit de Dieu, à Dieu lui-même. Fanekena any fanan'Andriamanitra, Andriamanitra izy tenany mihitsy aza. C'est pourquoi notre seule sécurité, mes frères et les sœurs, Zany no antony ny fiarovana antsika raha lasy anabavy a vraiment Is truly demeurer dans la saine doctrine. dia zao hoe ny fitoerana ao amin'ny fampianarana tsy misy klema, La vérité de l'Évangile et ne pas s'aventurer ailleurs. tena mianina famarina amin'ny filazantsara ka tsy mitady hafa. beyond. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, si on veut demeurer dans la saine doctrine, Hitanareo raha lasy anabavy raha tia hitoetra amin'ny fampianarana tsy misy klema il faut ianareo a accepter dia mila manaiky isika qu'on soit prêt mba ho vonona à changer, hiova, qu'on soit prêt à nous aligner, mba ho vonona isika hifanitsy, To adjust and to line up, redresser certaines croyances, anitsy ny finoantsika zavatra sasatsasany, redresser certaines pratiques. anitsy ny fomba fanaontsika sasatsasany. Il faut accepter. Mila manaiky an'izany tsika. On ne peut pas tout le temps croire que tout ce qu'on fait est parfait, we cannot Tsy tokony iny velively isika ny zavatra rehetra ataontsika dia mety avokoa, mais d'être ouvert fa mila misokatra à ce que nous nous alignions mba hifanitsy isika avec la vérité with the truth amin'ny famarinana dans la saine doctrine. mba ahafahantsika mandeha in sound doctrine. amin'ny fampianarana tsy misy klema amin'ny zavatra Moi, sasatsasany. j'aime ce que Paul dit dans le chapitre 10 de sa deuxième épître aux Corinthiens, I love Tiako what ny Paul ambaran'ny says Paôly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahafolo a, défendre son ministère. satria niaro ny asa fanompoana izy, Il est en conflit, les gens sont en conflit avec ce qu'il prêche. nanohatra ny zavatra nitorian'i Paôly ny olona Et l'accusé de marcher selon la chair, ka ny ampanga azy hoe mandeha araka ny nofo izy, de porter une fausse doctrine. hoe mitondra fampianaran-diso izy,
On lit au verset 1, chapitre 6, verset 1. Korinthiana faharoa toko fahafolo andiny Moi, frères, voalohany. je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Izaho Paoly dia mananatra anareo amin'ny hamoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy dia izaho izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo. being absent among am bold towards you, Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Dia mangataka aho mba tsy ho sa rehefa tonga amin'ny fatokina izay kasaiko hasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. of us as if we walked according to the flesh. Et le verset 8. Andininy fahavalo, Verse andininy faefatra Paul azafady. dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafika fa mahery amin'Andriamanitra handrava ny fiarovana mafy. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay atsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Nous pouvons avoir une certaine manière de voir les choses. Hitanareo, afaka manana fomba fijery zavatra sasany Nous zany avons tsika. certaines forteresses en Mety nous misy fiarovana mafy ao anatsika in us, où strongholds nous in avons us. une assurance dans ce que nous parlons, ce que nous disons est vrai. hoe manana antoka isika fa ny zavatra lazaintsika dia marina. Mais dans notre cœur, Kanefa ao am-potsika il doit toujours avoir une place dia tokony hisy toerana foana pour que tout ce que nous pensons, tout ce que nous raisonnons, tout ce que nous croyons, mba ahafahantsika hoe ny zavatra rehetra eritreretintsika etsehantsika sy ataontsika ajusté dia hifanitsy par la vérité du Seigneur. amin'ny famarinan'ny tompo, amin'ny famarinan'ny filazantsara. Nous ne sommes pas tellement sûrs de nous-mêmes, Ka tsy tena hoe hanana antoka be amin'ny tenantsika nous ayons isika un cœur ouvert fa hanana fo misokatra Is open à accepter des changements, des modifications. to anaika fiovana, fanovana. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, Hitanareo amin'ny tantaran'ny fiangonana, l'histoire même de l'Église, ny tantaran'ny fiangonana nous mihitsy. voyons comment Dieu a restauré des vérités. Dia hitanareo fa mamerina amin'ny lohan'ny famarinana sasasasany Avec le temps, la Andriamanitra. vérité n'était plus présente au sein de l'Église. Satria nisy fotoana tsy nitoetra teo amin'ny fiangonana intsony ny famarinana. Et Dieu a élevé un homme, Dia nanandratra olona ray Andriamanitra, un Allemand. lehilahy Alemanina ray, Il s'appelait Martin Luther. Martin Luther ny anarany. Et Dieu s'est servi de cet homme Dia nampiasan'io lehilahy io Andriamanitra une restauration au sein de son Église. mba hitondra famerenana amin'ny lohany ao anivon'ny fiangonany. Une réformation. Tena Martin fanavaozany. Luther, juste pour que vous sachiez, était l'homme de la réforme. Martin Luther dia tena hoe lehilahy ny fanavaozana na fanitsiana, fanamboarana. Et Dieu l'a révélé quelque chose. Ary nanambara zavatra tamin'ny La tompo vérité, c'était avait disparu. satria efa nanjavona ny On ne famarinana. va pas rentrer dans l'histoire. Si vous voulez rentrer dans l'histoire, vous pouvez aller comprendre comment ça s'est passé. You can Tsy hitra anatin'ilay tantarantsika fa raha liana ianareo dia ho azonareo. Mais Dieu a restauré le salut par la foi. Fa namerina amin'ny lohany ny famonjena tamin'ny alalan'ny finoan'Andriamanitra ary tsy nijanona teo Andriamanitra. Dieu a emmené d'autres restaurations. Fa namerina amin'ny lohany zavatra hafa ihany koa Andriamanitra, Baptême d'eau, ny batisan-drano, sanctification, ny famasinana, le baptême de l'esprit, ny batisan'ny fanamasina, la foi réelle ny tena finoana true faith, et bien d'autres choses, des ministères dans l'Église. ary zavatra maro ihany koa ny asa fanompony eo anivon'ny fiangonana. Fa fantatsika Beaucoup qui ont reçu une certaine révélation ireo maro tamin'ireo izay nandray ny fanambarana a certain revelation, ont fermé leur cœur dia nanidiny fony à toute autre réforme que Dieu voulait emmener. ilay fanavaozana izay tian'Andriamanitra entina. would want to bring. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de dénominations Dia zany no dans antony l'Église d'aujourd'hui, nisy ny anara-piangonana maro hitantsika ankehitriny parce que les hommes se sont fermés. satria nanidiny fony ny olona.
et ont voulu garder, préserver ce qu'ils avaient, sans permettre à Dieu de venir ajouter certaines choses qu'ils ne connaissaient ka pas. te hiaro mafy izy ireo izay efa voarain'izy ireo ka tsy namelan'Andriamanitra hanampy zavatra hafa teo amin'izay efa fantatra izy ireo. Come and add. C'est pourquoi si nous voulons vraiment la saine doctrine, nous avons besoin d'accepter, Zany no ato raha tena mila fampianarana tsy misy kilema marina isika dia mila manaiky changer iova nos pansements, nos pensées. na ny fieritreretantsika ny saintsika aza. Mindsets. Il y a tellement de choses peut-être que nous sommes établis, dis donc. Mety misy zavatra tena efa tafahorona ao anatin'izany Well tsika. established. C'est pourquoi l'humilité, le chemin de la croix, Zany no chose antony qui peut nous emmener à tout régler. ny fanetretena ny lalan'ny azo fijaliana dia mety hanitsy zavatra maro eo amin'ny fiainantsika. To sort everything out. Je ne suis pas en train de dire que nous vous avons enseigné de fausses doctrines. Tsy niteny aminareo akory aho nefa hoe fampianaran-diso zany nampianarina anareo, À avoir un cœur ouvert fa vonona kosa isika hanana fo misokatra à ajuster certaines choses, mba hanitsy zavatra sasatsasany, à avancer avec le Seigneur, androso miaraka amin'ny tompo, à emmener la saine doctrine, ka hitondra fampianarana tsy misy kilema, parce que nous voulons que le peuple de Dieu soit fermement établi dans la saine doctrine. satria tianay ny vahoaka an'Andriamanitra hiorina marina ao fampianarana tsy misy kilema. C'est pourquoi la saine doctrine doit se reposer sur un fondement solide. Zany no ateo fampianarana tsy misy kilema dia tokony toetra hiorina eo ambonin'ny fanorenana mafy, dia fanorenana apostolika. Comment l'Église s'est retrouvée dans les années noires? Ahoana moa no nahafahan'ny fiangonana tafalatsaka tao anatin'ny taona maizina ny alohan'ny nisy ny fanavaozana? Satria nanjavona anie ny asa fanompony, satria nanjavona ireo ministera ary anisan'ny antony lehibe Les zany. ministères ont disparu, les prophètes, les apôtres, il n'y avait plus. Nanjavona ministera tsy hita intsony ny mpaminany sy ny apôstôly. Any longer. Personne pour établir quelque chose, pour résister à des fausses And there was enseignements. Tsy hisy olona intsony teo ny toetra hanohatra an'ireo fampianaran-diso. these false reasonings and things from coming in. C'est pourquoi nous vivons dans un temps aujourd'hui, Zany no aty vaninandro iainantsika ankehitriny, même depuis la Réformation jusqu'à maintenant, na dia hatramin'ny andro fanavaozana madraka ankehitriny aza, chose que Dieu a restaurée, dia nisy zavatra efa naverin'Andriamanitra amin'ny laoniny. l'homme ne s'est pas limité aux choses que Dieu a restaurées, mais l'homme a voulu, par sa sagesse, ajouter à ces choses-là. Dia tsy nianina ny olombelona tamin'ny zavatra izay tian'Andriamanitra verina amin'ny laoniny, fa aleony aza nanampy mihitsy tateo aoriana. To man. Et c'est ça qui est dangereux. Zay nefa ny tena zava-doza. Réalisez encore comment cette soumission à l'esprit est nécessaire. Tsy haiko na azonareo an-tsaina hoe zava-dehibe loatra ny fanekenan'ny fanahy io. Accepter ce que Dieu veut restaurer et rester dans la limite de ce que Dieu restaure. Tena hoe manaiky isika izay zavatra tian'Andriamanitra averina amin'ny laoniny ary mianina sy mitoetra eo aloha. Et moi, je crois que nous vivons dans un temps où Dieu veut ramener les, allons dire, les détournements, les excès, Za mihiny hoe vaninandro zao tena hoe mila ampiariarian'Andriamanitra hanatsarana an'ireo miopefy rehetra. un petit exemple très simple. Aka ohatra tsotra ao. Quand Dieu a restauré la doctrine même de la foi, Rehefa namerina amin'ny laoniny zao Andriamanitra ny fampianarana ny amin'ny finoana, la justification par la foi, tsy ilay fanamarinana amin'ny finoana fotsiny a, c'est pas ça. La foi pour le servir, fa ilay finoana ny mpona azy mihitsy. et Dieu a emmené cela au sein de l'Église, Dia mitondra zany teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, a manipulé cela, dia nahodikotin'olombelona et zany. est parti dans l'excès, Dia lasa niopefy izy, et c'est comme ça que nous arrivons aujourd'hui And that's dia zany mahatonga antsika tonga ankehitriny a, prospérité. tonga ankehitriny tsika ao anatin'ny fampianarana mba fanambinana hoe ny olombelona amin'ny alalan'ny finoana Propres intérêts. dia lasa mitady ny tombotsoan'ny tenany Tu manokana. vois, quand Dieu restaure, Dia zay no ateo rehefa mamerina amin'ny laoniny l'homme Andriamanitra, n'est pas brisé raha toa ka tsy et toritory ny ne prend pas olombelona ce chemin de la croix. ka tsy mandray ilay lalany azy fijaliana, continues to take that road of the Facile cross. de s'éloigner, dia mora amin'ny manalavitra d'ajouter un petit morceau, na manampy ampahany kely ou de retirer un petit morceau, na maka amin'ny ampahany et kely emmener sa propre doctrine. mba hitondran'ny fampianarany manokana. Et c'est ça le danger. Zay ny loza.
Et moi, je crois qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, fa za mihiny hoe amin'izao vaninandro il y farany a zao a encore un temps de restauration. dia mbola misy ihany ny fotoana famerenana amin'ny laoniny C'est-à-dire que l'Église a zany hoe ny fiangonana allons dire presque toutes les restaurations de Dieu dia efa nandray ny famerenana amin'ny laony rehetra tian'andriamanitra naverina ankehitriny avec toutes sortes de mélanges avec miaraka amin'ny fifangarona maro All kinds of things that have le been mélange added avec and mixed up. fangaro zany la sagesse de l'homme, fahendren'olombelona l'exagération. ny fioara-pefy On ne veut pas rester dans la limite de ce que Dieu restaure, mais on veut ajouter. And we tsy haven't te wanted to hijano amin'ilay remain fetra ny zavatra tian'andriamanitra naverina amin'ny laonitsika fa te hanampy isika te handeha lavidavitra kokoa L'orgueil de l'homme veut l'emmener plus loin. ny avinavin'olombelona te hitarika azy handeha lavitra kokoa Il a cette impression, il ne le dit pas, il ne le croit pas, mais c'est comme si qu'il est au-delà de ce que Dieu veut faire. tena It's like tsy we have teneny this vava assumption fotsiny that fotiny hoe te says hihoatra that an'andriamanitra he wants izy to do over and beyond what God has En done. d'autres mots, il veut perfectionner la doctrine qui vient de Dieu. ny tena marina zany dia tia halavorary an'ilay fotom-pampianarana avy amin'andriamanitra izy Perfectionner cela, He wants to tia no lavorary zany sans réaliser que c'est l'orgueil en lui qui l'emmène à vouloir perfectionner ce que Dieu a tsy azona tsaina nefa hoe avinaviny avy amin'ilay tia halavorary an'izay tian'andriamanitra averina amin'ny laoniny perfect what God himself has given. C'est comme ça qu'on emmène à notre Jésus, à notre évangile, à notre... dia ohatr'izany eny lasa hitondrantsika Jesosy hafa filazantsara hafa ary fanahy e On n'est pas satisfait. satria tsy afa-po isika L'esprit du monde. ny fanahy zao tontolo Dans zao les derniers temps, indrindra amin'izao vaninandro farany zao on veut ajouter, te hanampy isika se servir de la doctrine de Christ, de la restauration. que mampiasa Dieu ny veut fampianaran'ny Kristy isika mampiasa ny famerenana amin'ny laona izay tian'andriamanitra entina emmener. Et le manque de soumission et d'humilité. ary noho ny avinavina sy ny tsy fahampiany fanekena sy ny fanetretena On ouvre la porte de l'Église à l'esprit du monde et on vient mélanger avec la doctrine de Christ. dia sokafantsika varavara fiangonana ny fanahy zao tontolo zao ka afangarontsika amin'ny fampianaran'ny Kristy Comes zany in and it mixes with the authority of Christ. Donc on vient mélanger la vérité avec le faux. noho izany afangarontsika amin'ny sandoka sy ny diso Et ny on marina utilise la parole de Dieu pour proclamer l'évangile dia mampiasa ny tenin'andriamanitra isika hanambarana ny filazantsara sans réaliser qu'on a diminué cette doctrine dia nahenantsika na natsatsotsika ilay fampianarana Diluted that gospel. C'est comme si qu'on a emmené du sucre dans une tasse de thé. ohatrany hoe napitsika siramamy zany ny dité anankiray Into a cup of Le tea. thé n'est pas suffisant, mais il faut mettre le sucre dedans pour The tea avoir le itself- bon goût. the tsy tea ampy itself tsony is zany not ilay dité sufficient amaizy azy fa napitsika siramamy mba ho tsara tsiro Et si vous réalisez combien de l'esprit du monde est venu se mélanger, ajouter à la doctrine de Christ, ary raha mba fantatrareo moa hoe firifiry any zavatra avy eny amin'izao tontolo zao lasa nanampy tao anatin'ny fampianarana tsy misy kileman'i Kristy church, it eo anivon'ny fiangonana donc finalement, on veut perfectionner la tasse de thé. dia ny tena marina tiatsika ho lavorary ilay tasina dité C'est ça le vrai problème. azay ny tena olana Et e ajouter quelque chose qui nous plaît. tena manampy zavatra izay tiatsika amin'izany C'est isika pourquoi Paul dit dans ces derniers temps, zay mahatonga amin'ny Paoly milaza les amin'izao gens vaninandro ne farany vont zao pas vouloir se soumettre à la saine doctrine. hoe maro ny olona ny tsy hanaiky ny fampianarana tsy misy kilema Ils ne veulent pas supporter ça, rester là, demeurer dedans comme ça. they don't tsy want to tampon'izy ireo zany zany hitoetra ao Il faut ajouter quelque chose fa mila piny zany add something. pour rendre la vie chrétienne plus facile. mba hatonga ny fiainana kristiana ho mora iainana Ça, c'est une partie. That's a apahany ihany zany a Il y a aussi l'intelligence, la sagesse de l'homme pour perfectionner des doctrines de croyance. fa misy ihany koa ilay faharanitanan-tsaina sy ny fahalalàn'olombelona tena hoe atateraka sy halavorary a ny resaka finoana Et quelque part, aussi, on veut peut-être vouloir simplifier la doctrine. na ihany koa hoe tiatsika tsorona ilay fampianarana ataontsika mora tsorona Vous voyez ce que je veux dire? tsy haiko nazonareo ny tiako lazaina simplify the doctrine. tsorona ilay fampianarana Facile à tout le monde, mba ho azony olona rehetra raisina A little easier for afin que everybody. ça a l'acceptation de tout le monde et c'est facile. mba ho ekena ny olona rehetra ka ho lasa mora le izy Par exemple, c'est comme le salut devient facile. It's like ohatra hoe ny famonjena lasa mora Une petite prière et on est sauvé. hoe vavaka kely dia vovonjo ony Vous comprenez ce que je dis? azonareo ka mba tiako lazaina
Mais finalement, on arrive à croire que ces choses-là ont de la valeur. dia lasa mihevitra isika fa zany zavatra zany dia manana tombabidy. Mais comment l'homme arrive dans cet état d'esprit-là? Fa ahoana ny ahatongavan'ny olombelona ao anatin'izany toe-pana zany Simplifier, hoe tsorina ou ajouter, ou mélanger, ou perfectionner. na anampya na anaisitra na atateraka. On n'arrive pas à un état de cœur où on est satisfait avec la saine doctrine telle qu'elle est. Fa manintsika tsy tonga anatina toe-po hoe mianina manaiky an'ilay fampianana tsy misy kilema maizy azy io Sans vouloir plaire aux hommes. ka tsy mitasitraka Et amin'olombelona. ça, c'est le problème qui s'est passé même au temps de la première église avec l'apôtre Pierre et les autres. Zany hoe zavatra nitranga efa hita niaraka tamin'ny fiangonana voalohany niaraka tamin'ny apôstôly Petera. Et même Sans l'apôtre six. Paul, quand il parle dans le livre des Galates, Eny fa na ny apôstôly Paoly koa ara rehefa miresaka izy eo amin'ny epistily ho an'ny Galatiana raha sitrakolona ny tadiaviko izy dia tsy mpanompony Kristy aho. Paul dit ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, je ne peux pas Pierre, pardon, je ne peux pas le cacher. Ozy izy Petera hoe ny zavatra hitako sy reko tsy afaka feniko. C'est ça le danger de l'église aujourd'hui. Zany loza manantanina ny fiangonana ankehitriny. Misy fivolian-dalana, fibolisarana, mibolisatra. Yeah, off-road. Des dérapages, on s'éloigne. Manalavitra, We go into error. Et le chrétien mibolisatra est isika tellement habitué. dia lasa tozatra mihitsy aza ny kristianina. Une nouvelle chose qui le plaît, Marea zava-baovao zay tiany izy ireo a il prend, And they dia raisiny zany, il accepte. ekeny zany. Amen. Il faut arriver à un point, mes frères et sœurs, comme Jésus a dit. we need to Fa mila tonga mitepika isika raha lasy anabavy araka ny tenin'i Jesosy a Ce que j'ai entendu de lui. hoe miteny aho arak'izay voaraiko avy amin'ny ray. C'est pourquoi Dieu cherche dans ces derniers temps des vrais prédicateurs. Zay mahatonga hoe Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao mitady tena mpitory-teny marina. Pas seulement des prédicateurs, des vrais. Tsy hoe mpitory-teny fotsiny fa ilay mpitory-teny marina Qui veulent parler de la part de l'esprit seulement. izay mikatsaka hiteny amin'ny alalan'ny fanahy irery ihany Et qui peuvent discerner ce qui se passe en dehors. ary afaka manavaka ny zava-mitranga eny ivelany. side of that. C'est pourquoi cette habilité That's why Noho izany io fahaiza-manao io ressentir ilay que c'est matsapa l'esprit de Dieu qui nous éclaire. fa ny fanahin'Andriamanitra no manazava. Ce n'est pas le livre que M. X a écrit. Tsy ilay boky izay nisoratan'ny Monsieur X Qui peut akory contenir certaines vérités, izay mety ahitana famarinana mais qui sasatsasany peuvent aussi contenir du poison. fa nefa mety misy pozina koa anatin'io boky Un io. éloignement à la doctrine. Ny lasa fanalavirana ilay fotom-pampianarana izy. Non mais nous vivons dans un temps où nous aurons à faire face à tout cela. Fa vaninandro ny atrehantsika ny zavatra tahaka izany ny ankehitriny. kind of things. C'est pourquoi le monde chrétien That's why Zany no atiny hoe tontolo veut kristianina marcher dans la saine doctrine. raha te handeha amin'ny fampianarana tsy misy kilema Il aura marina besoin d'être prêt à accepter le chemin de la croix. dia mila vonina kristianina handeha amin'ny lalany azo C'est fijaliana ça qui va l'emmener dans cet état satria zany mitondra azy ao anatin'izay toe-po où il zay est prêt à accepter. izay avonona no anaika I have made a mistake. anaiky J'ai fa embêté le peuple de Dieu. diso ny lalany a I have fooled namitaka ny vahoaka an'Andriamanitra aho Donné a le peuple de Dieu. I have stolen from God. nandroba ny vahoaka an'Andriamanitra aho Marcher dans la saine doctrine. fa te handeha amin'ny fampianarana tsy misy kilema amin'izay ao ankehitriny. Ça c'est l'église forte, solide. That is a Zany ny fiangonana puissante que Dieu veut matanjaka établir dans ces derniers temps. mahery vaika izay tian'Andriamanitra orina amin'izao vaninandro farany izao. Vous Amen. réalisez comment c'est facile de s'éloigner? Hitanareo ve hoe tony ahoana ny hoe mora foana no analavirantsika L'orgueil de l'homme, ny avonavon'olombelona, son assurance. ny fahazahonantokananany. Et on échappe, on s'échappe. we On s'éloigne. deviate. We deviate. Dia mivily lalana isika So easy. ary mora foana ny hitrangan'izany. Amen. C'est pourquoi nous vivons dans un temps très sérieux. Zany no ateo fotoana tena matotra ny Je ainatsika tenais d'ailleurs un pupitre aujourd'hui. tsy afaka Quelque chose de bien, bien sérieux. zany no ateo fijona mibatiky n'io pilipitra io a dia tena zavatra tena matotra tokoa, Énorme. It's an enormous tena anjara ndraikitra goavam-be zany.
Jacques, dans l'épître Jacques au chapitre 3, epistiliny Jakoba toko fahatelo a verset 1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. rahalahiko io 3 verse 1, my brethren, andeny voalohany aza dia samy mpampianatra be ihany ianareo satria fantatrareo fa mafimafy kokoa ny tsarana anay mpampianatra. Vous voyez la responsabilité qu'il y a hitanareo hoe ny andraikitra lehibe izay ananantsika de prêcher. ny amin'ny hoe mitoro filazantsara mampampianatra. On a besoin de s'assurer que le peuple de Dieu Mila mahazo antoka isika fa mandeha amin'ny famarinana ny vahoaka an'Andriamanitra. Et on a entendu tout à l'heure comment c'est seulement la vérité qui rend libre. Ary entsika teo hoe ny famarinana rery ihany no manafaka. Seulement la vérité Tsisy afa-tsy ny famarinana no manafaka. qui nous libère de quoi? that sets us Izay free manafaka antsika amin'inona? Amin'inona? On juste rend libre parce que nous sommes plus sous la loi. C'est tout. Manafaka antsika ve izy satria tsy ho ambany lalàna fotsiny ihany? C'est tout ce que ça veut dire. Zay ihany ve ndika le hoe afaka isika? Vous entendrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Hoe horenareo ny marina, fantatrareo ny marina dia ho afaka amin'ny lalàna ve ianareo? Zay fotsiny ihany ve? La vérité qui va nous libérer the truth that will Ny set us famarinana izay hanafaka qui est antsika loin de la doctrine de Christ, of izay a captif dans les choses fausses. from the hanafaka antsika amin'izay rehetra ivelan'ny fampianaran'i Kristy, ireo fampianaran'ny diso zany. Amen. Amen. C'est pourquoi on a entendu ce matin, l'homme ne peut pas être sauvé en dehors de la vérité, il ne peut pas grandir en dehors de la vérité, il ne That's peut why- pas s'épanouir. Zany no antony renesintsika tamin'ny maraina hoe ny olombelona tsy afaka ny ovavonjy ivelan'ny famarinana, tsy afaka ivelatra ivelan'ny Et la famarinana. vérité c'est quoi? C'est Jésus, et la vérité c'est quoi? C'est la doctrine même de Christ. Fa ny famarinana dia Jesosy, fa ny famarinana ihany koa dia ilay fampianarana ny maha-izy azy. Amen. Donc c'est sérieux. No zany tena resaka matotra io. L'ennemi est à l'œuvre aujourd'hui. Miasa ny fahavalo Les ankehitriny. portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes dans les églises Misokatra ny varavarankely sy ny varavaran'ny fiangonana pour que l'esprit du monde vienne. mba hatonga ny fanahy zao tontolo zao ho avy all kinds of hiditra. mixtures. Un dernier verset pour vous. Andinin'ny farany avakeko anareo a L'épître de Tite. epistily a Titosy a Chapitre 2. toko faharoa, Chapitre 2, verset 1. Titosy toko faharoa ny andininy voalohany. Paul parle à Tite, Resaka amin'ny Titosy Paoly a Titus, une lettre d'un père à un fils, epistily ny ray a ho an'ny zanaka. et il lui dit dans le verset 5 comment, au chapitre 1er, comment il le laisse là pour mettre de l'ordre. Ao amin'ny toko voalohany andininy fahadimy izy dia miresaka hoe namelanao mba handaminanao izay rehetra mbola tsy tanteraka. order and put order. Et à la fin, quand il parle de la nomination d'un ancien, Dia any amin'ny farany izy rehefa miresaka ny amin'ny fanendrena l'olona Naming an elder, qu'il doit être capable d'exhorter selon la saine doctrine. ary mila mahay mampianatra sy mananatra araka ny fampianarana tsy misy kilemy izy ozy izy. Qu'il soit capable d'exhorter selon la saine doctrine. Mila mahay mananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilemy izy. Non mais Paul n'est pas en train de rigoler. Tsy mivazivazy velively mihitsy Paul Il a. n'est pas en train de balancer quelque chose. Ah, tu sais, ah ben, tiens-toi bien. I Paul zany tsy miteny mihitsy hoe mitondra tena tsara ianao dia aoka ny tsiraray avy samy hampianatra araka ny tokony izy fotsiny. Zavatra maivana oatra zany. Vous voyez comment c'est important pour nous, Fitanareo hoe zava-dehibe loatra ho antsika solide, ny miorina eo ambonin'ny fanorenana mafy a, stand on a solid que notre foundation. cœur puisse appartenir à la saine doctrine. ary ny fotsika dia tena voary tanteraka ao amin'ny fampianarana tsy misy kileman'i Kristy mihitsy. De notre cœur, Ka voasoratra eo amin'ny vato fisaky ny fotsika mihitsy zany ka mazava. We don't know everything. Mety tsy mahalala ny zavatra rehetra isika, tsy tanteraka isika, tsy manana famarinana rehetra isika, mais on a un cœur qui est prêt. fa manana fo isika izay vonona. Alors, chapitre 2, verset 1, pour toi, Toko faharoa andinin'ny voalohany a. conforme à la saine doctrine. Fa ianao kosa dia milaza izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema.
speak the things which are proper for Ne sound raconte pas doctrine. n'importe quoi. aza tantara valamaty Et vous avez noté ce qu'il dit après? fa mba marianao ve zay lazainy De manaraka la saine doctrine. zavatra zay tena tafita ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema Quand on parle de doctrine, on parle d'une croyance, That's why zay mahatonga antsika hoe révélation. rehefa miresaka fampianarana dia miresaka finoana fanambarana dina lazainy manaraka eto azy Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. dia hozy izy hoe lazao hoe lehilantom-panahy naro ahony tena homaotona hoendry atanjaka amin'ny finoana amin'ny fitiavana amin'ny faharetana dia miresaka ny amin'ny vehivavy antom-panahy izy Parle des jeunes femmes, miresaka ny tanora zazavavy izy qu'elles doivent se conduire. ny fitondrantenan'izy ireo herself and Il carry parle herself. concernant les jeunes gens, miresaka izy ny amin'ny tanora fanahy des modèles de bonnes œuvres, des jeunes mba gens, modèles de bonnes œuvres, des jeunes gens. ohatra lay tahaka amin'ny asa soa amin'ny asa tsara Il ne faut pas enlever certaines choses de la saine doctrine. misy zavatra zany tsy tokony tsoahantsika mihitsy a ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema D'une doctrine qui est simplement des choses spirituelles à comprendre. ka ianona fotsiny isika amin'ny fampianarana anankiray zay fatakarana ara-panahy ny takarina ao anatin'izany Spiritual things. C'est pourquoi la saine doctrine, c'est non seulement une croyance, zay no antony hoe fampianarana tsy misy kilema dia tsy finoana fotsiny ihany a tsy vitany finoana fa fiainana iainana Sound doctrine. zay no fampianarana tsy misy kilema Look what il parle des jeunes gens et puis il parle des serviteurs. and then he goes on hitanareo ve miresaka ny Soumis à leur maître, à leur zatovo izy a miresaka amin'ny mpanompo izy mba hanaiky ny tompony a in all things N'êtes sy ny point sisa contredisant. and not araoka mba tsy hanohatra azy ireo Verset 10. jerenareo tsara farany Afin de faire toko fafolo a en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. that they mba may hampamendrika ny fampianaran'andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra hozy Il ne izy parle pas de plaire à Dieu seulement là. izy zany tsy miresaka hoe akasitran'andriamanitra eto a De plaire à la, et d'honorer la doctrine. fa hozy izy hoe mba hampamendrika mihitsy ilay fampianarana Honorer la doctrine là. honoring that doctrine. hampamendrika ilay fampianarana Les femmes âgées, les ny jeunes antom-panahy femmes, les ny tanora fanahy ny antom-panahy lehilantom-panahy the way that they have to live their lives. parce qu'ils izay sont miaina seulement- amin'ny fiainan'izy ireo tsy hoe mino an'izany fotsiny They zany live. fait partie de la sainte fa miaina mihitsy ny fiainana dia tafita ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema azonareo a C'est pourquoi il ne faut pas demeurer dans la spiritualité. That's why we zany no have aty to tsy make tokony in- mianina fotsiny tsika On miara-panahy oublie les choses et on met à l'écart les choses qui sont conformes à la saine ka misy zavatra lasa adinontsika ahilitsika n'ireo zavatra sasany a mahakasika amin'ny fampianarana tsy misy kileman'i Kristy Qu'est-ce que l'Église fait inona ny ataon'ny fiangonana amin'ny ankapobeny quand on parle de doctrine, rehefa miresaka la fampianarana foi, doctrine, ny finoana ohatra le baptême, ny fampianarana mahakasika amin'ny batisa sy ny sisa la saine doctrine de Christ, fa ny fampianarana tsy misy kileman'i pas Kristy a seulement une croyance. dia tsy finoana fotsiny io C'est un comportement. fa fitondran-tena It's an acting out. Paul dit à Tite, Ou il y a Paul toute tam cette Titus a catégorie de personnes d'âge, lazao amin'ireo sokajy-taonan'olona ireo différentes choses qu'il faut. satria manoloana fitondran-tena sy ny zavatra ataon'izy ireo Dis-leur. dia zao no lazao azy ireo hoe ohatra ny ahoana tokony ho fitondran-tenanareo ny fiainanareo Pour honorer mba hampamendrika la doctrine. Honor ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika of God, sound doctrine of God. Amen. amen Il ne faut pas que les chrétiens croient que spirituellement, ils croient et ils connaissent toutes les choses en ce qui concerne les révélations. aoka ny kristiana tsy nivelively hoe efa mahafantatra ny zavatra rehetra mahakasika amin'ny fampianarana tsy misy kilema ao ny fanambarana Comment on peut être satisfait dans notre cœur parce qu'on a reçu une lumière, une révélation, And how mais we- que dans l'autre côté de notre vie, How we can be ahoana moa nahatonga satisfied antsika that tokony hoe hianina satria nandray an'ilay zava-panahy nefa ny fiainana iainantsika avy eo on the other side of our lives, on n'est pas conforme. lafy ny ara-panahy milamina fa ny fiainana iainantsika dia tsy mifanaraka velively amin'ny fampianaran'i Kristy On n'est pas conforme.
tsy mifanaraka amin'ny fiainantsika e. Doctrine of Christ. On est peut-être spirituellement, comment dire, revelation-wise. On est content d'une révélation qu'on a reçue, on est content. On est mais éclairé. bien- Mety hoe eo amin'ny lafiny ara-panahy isika mianina sy faly isika fa nandray fanambarana We understood it. natakatra an'izany Éclairé. We are enlightened about it. nazava On peut se satisfaire de ça. aujourd'hui. ndraintsika mianina fotsiny hoe mianina ny amin'ny fanambarana nazava Alléluia, Amen, on many chante. Christians hoe voavonjy aho a mideran'Andriamanitra mihira dia tapitra. That's it. Mais moi, je ne crois pas que l'apôtre Paul a dit ça à titre pour rien. Fa za tsy mihevitra hoe niteniteny foana n'io teny io an'ny Titosy Paoly. Nothing. Et à la fin de ce chapitre, il dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Ary amin'ny faran'ity toko ity Paoly dia milaza hoe izany no lazao sy ananary sy andrarao amin'ny fahefana rehetra aza vela isy anao tsinitsinanao. Le verset précédent, Ary ny andininy ao alohany io Before that, il dit de faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. dia hoy sisy hoe mba hanaovantsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. zealous for good works. Azoto amin'ny asa tsara. Au fait, on peut faire la moitié. Izany hoe afaka manao De la moitié que nous faisons. ny atsasany isika ka faly sy afapony amin'ilay atsasany efa vitantsika raha atao amin'ny teny hafa The rest, fa ny ambony a too important for us. dia tsy zava-dehibe loatra amintsika intsony. Bon, on ne va pas catégoriser Okay, we're not going to Everiko angambany hoe avec les choses que nous avons besoin de faire, ni comparer. tsy ho ampitahantsika ny fanambarana voaraintsika amin'ny zava-bitantsika na ho aritsika La doctrine comme un tout. fa mila raisintsika ilay fampianarana maizy azy a raisintsika amin'izy ray manontolo hoe as a whole. akatoavintsika amin'izy ray manontolo. Amen. Amen. C'est comme ça que le Seigneur peut nous éclairer et nous réveiller, And this dia is tahaka izany no ahafahan'ny tompo a manazava antsika mamoa antsika vivre ka mitarika antsika comportement et notre parfois notre croyance mitarika antsika hiaina tsy hoe amin'ny fitondran-tenantsika fa amin'ny finoantsika as well. des choses qui font partie de la saine doctrine. ny zavatra izay tafita ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema. Amen. Donc la saine doctrine, Noho izany fampianarana tsy misy kilema nous voulons, nous désirons dia tena iritsika And we want que cela demeure dans l'Église. mba On doit ajuster notre vie s'il hitoetra faut amin'ny fiangonana zany a rétablir des choses. raha mila manitsy ny fiainantsika tsika and if we need to na mila manamboatra ny fiainantsika dia andao amboarana zany. do that. Et nous Amen. aurons l'occasion And we will dia anana fotoana isika de fahafahana parler de plusieurs de ces doctrines. dia anana fahafahana sy taontsika iresanareo karazana fampianaran'ireo. Je ne vous demande pas de me suivre. Raha ohatra ka tsy eo ianao tsy miteny aminareo koa nefa hoe arao a Si vous n'êtes pas là et que je suis quelque part, raha ohatra ka tsy tonga ianao satria mety any amin'ny toeran-kafa no misy ahy and you're not where I am parce que moi je vais poursuivre satria za tena anoy a with this. une petite série sur la saine doctrine. andiany a vitsivitsy amin'ity a fampianarana tsy misy kilema ity fa tsy miteny aminao hoe arao any amin'ny toerana misy aho a fa mangataka aminao a enoy. Donc je ne vous demande pas d'être là où je suis, mais au moins par la Nya- suite. za zany tsy miteny aminao hoe arao any amin'izay misy aho fa ao aorianan'izay kosa Go and Parce que listen. nous tous dia mienoa nous avons besoin d'être clairs. satria tsika rehetra mila mazava ny amin'io resaka fampianarana tsy misy kilema io. Depuis moi, depuis les anciens, depuis les diacres, manomboka amiko a ireo a loolona dekona zay rehetra manompo ny tompo mila mazava isika solidement ancrés sur la saine doctrine. satria tsika mitady fiangonana tena miorina mafy amin'ny fampianarana tsy misy kilema an Kristy. Zany ny katsahantsika. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Manaiky an'izay nareo a C'est ça qu'on a besoin. zany no ilayntsika e. Ajustons, mettons les choses, réglons comme un moteur. Adaontsika anitsy ny zavatra rehetra ampandeha ny zavatra rehetra tahaka motera satria zany no ilayntsika. Like an engine, On aura car besoin. engine. Amen. Et moi je suis prêt, je pense que nous sommes tous prêts. Za dia vonina ary mihina fa tsika rehetra ihany koa dia vonina. Et moi je veux chercher le Seigneur
aza tena hitady ny tompo a hitady katsaka an'izay a katsahany fanan'andriamanitra ho an'ny fiangonana dia ny fampianana tsy misy kilema izany. Amen. Amen. D'accord avec ça? Manaiky an'izay ianareo a? Agree with that? Alléluia. Alleluia. Mais allons se lever, on va prier. Then let us Otsika hitsangana dia hivavaka amin'ny tompo a. Et nous avons à cœur, franchement, quand nous examinons ces millions de chrétiens qui croient à n'importe quoi et qui pratiquent n'importe quoi. Ary tena manana po izay rehefa mamakafaka andreo kristiana izay lasa minomino foana ny zavatra rehetra. Amen. Ils croient à n'importe quoi. they believe Tena minomino foana izy ireo, manaonao foana, mampiatra zavatra tsy misy antony izy ireo. Nous allons prier, Toy hivavaka isika, nous allons remercier le Seigneur. saotra ny tompo isika, Nous allons demander au Seigneur de nous éclairer, ary angataka amin'ny tompo isika mba hanazavatsika, éclairer au fur et à mesure hanazavatsika hatrany as we go arakaraka ny androzoantsika, que Dieu nous fasse grâce. ary ny tompo aneho ny fahasoavany amintsika. Amen. Et je pense à tous ces milliers de chrétiens Dia mieritreritra ao an'ireo kristianina manarivony izay manaraka antsika mpitan-davitra, qui vont connecter. izay hiconnecta hiaina ao aoriana kely ao a. Prions que le Seigneur les éclaire Andao hivavaka isika mba hanazava azy ireny koa ny tompo a. help them. comme il nous aide et il nous éclaire. Tahaka ny hanampian'Andriamanitra antsika sy hanazavan'Andriamanitra antsika, ary ny fiainany tsiraray avy amintsika ny Bien établi. dia hiorina tsara, Well grounded. mafiorina Ces erreurs, ces In the midst faussetés qui of existent. all eo anivon'ireo fahadso-kevitra rehetra izay misy ankehitriny a. Le chrétien n'est pas à l'abri. Tsy afabela ny kristianina, are not tsy afabela ny kristianina, Avec la simplicité et la facilité miaraka amin'ny famoran'ny resaka connexion ankehitriny. ability that you have to connect avec n'importe qui, dans n'importe quel pays, dans n'importe Dia quel afaka lieu, miconnecta ny olona naiza naiza, na olona iza ny tianjerena na iza, qu'ils ont à raconter. dia miaina an'ireo mpitoroteny, karazam-pitoroteny samihafa. Pas à l'abri. Izany no antony tena tsy afabela isika, tsy voaro isika. C'est pourquoi quand Dieu nous éclaire, Izany no atao rehefa manazava amintsika ny tompo, quand Dieu nous éclaire, rehefa manazava antsika ny tompo, et que nous sommes prêts à l'accepter, and we are ka ready to vonina isika ny anaiky an'izany. ne prendra pas un jour, Mety tsy vitana ray andro ça ne zany, prendra pas une semaine ou un mois. mety tsy vitana herinandro ray na ray volana, Nous savons que Jésus bâtit son Église. fa fantatsika kosa fa Jesosy manorina Quand on est fiangonany. prêt à marcher avec lui et à le suivre, Rehefa vonina isika ny handeha miaraka amin'ny anara-dia azy, dit que Dieu fait tellement de belles choses en son temps. dia hozy izy ny baiboly, Andriamanitra manao ny zavatra tsara rehetra amin'ny fotoanany. Peut-être la doctrine peut être réparée Mety hoe instantanément, perhaps afaka amboarina eo ny eo ilay fampianarana, simultaneously des croyances. ireo karazam-pinoana, fanambarana, Et peut-être qu'il y a d'autres choses fa mety misy zavatra hafa, qui peuvent prendre du temps mety might take more mitako pour que le fotoana Seigneur puisse établir les choses clairement. mba ahafahan'ny tompo a mametraka ny zavatra rehetra mazava tsara. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide Ary ny tompo any hanampy antsika à marcher selon mba handehanantsika une doctrine. amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Kristy. Sotra ny tompo any amin'ny izay tenin'Andriamanitra izay a, satria fantatra hoe mitondra fahazavana ho atsika ny tompo a, na isika izay nanatrika amin'ny vantana teto a, na isika izay manaraka any amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra any a. Dia eto koa tena makasitraka manokana ny pasteur Michimo a, nampiasain'ny tompo afaka mitondra izany fanambarana izany a, izay tena zava-dehibe loatra tokoa ho an'ny fiangonana amin'izao vaninandro farany izao. Dia tena makasitraka, tena misaotra ny tompo satria fantatra hoe fitahiana ngeda be ho an'ny fiangonana, ho atsika izay mandre tokoa izany a. Ka eto dia mbola manome fotoana atsika hatrany, satria tsy tapitra amin'ity androany ity ihany ny fotoana, fa mbola misy amin'ny
alarby manaraka amin'ny telora eto amin'ny toerana itya tsika zay manaraka mivantana koa moa zany a dia asaina trany ianao a anaraka anay a hatramin'ny farany anaraka anay foana moa zany dia ndao tsika anao hira anankiray a alohan'ny hamaranantsika ity fotoana androany ity a alleluia Saotra nawa ni fahasoavana ni drafona fahaosana tsara famar tungau saushana Swavana Nijafu Naufafasana Saram Jana Zere Jana Tauna Fama Tugau Sauchana Misaucha Teso Misaucha Anawa Janatona Sizambula Watona Nuzere Janatona Sizambula Watona Misauchana. Alleluia. Raha eo mankasitraka anao izay satria tena fahasoavana tokoa tompona afahanay tonga teto amin'ity toerana ity tamin'ity androany ity ianao tokoa Andriamanitra dia te-ekipe anay fiangonanao ianao amin'izao vaninandro farany zao mety mbola fampidirana tompona afaka gnesinay androany fa tena tsapanay fa misy fanambarana sahady ampitanao Andriamanitra ray ao anatin'izany tena tia ampijoro ny fiangonanao ianao amin'izao vaninandro izao manoloana reo fotom-pampianarana maro izay misy amin'izao fotoan'izao Andriamanitra ray te hiaro ny fiangonanao ianao te ampijoro ny fiangonanao ianao te hampaharitra ny fiangonanao ianao ary tsapanay tompo hoe fahasoavana nafahanay nandre an'izany androany fahasoavana nafahanay tena afaka mihaino an'izany androany tamin'ny ampiasanao ny mpanompo
anao Andriamanitra ray tena tiakasitraka anao zay Jesosy tena fankasitrahana feno no avetinao anao Tompo ary matoky zay Tompo hoe mbola hiteny aminay foana ianao ary mbola hanambara hatrany hatrany ianao Andriamanitra ray tsy tamin'ity androany ity ihany fa amin'ny fotoana manaraka dia ianao Andriamanitra ny mbola anisy etaeta lalina ao anatinay tsiraray avy na ny efa eto na ny mbola tsy eto Andriamanitra ray amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avany Nazareta isetaeta lalina Tompo Andriamanitra tenao ka ameno anay mba ahafahanay tena hiazakazaka hisisika andre hatrany Tompo Andriamanitra ny teninao zay ahatonga anay Andriamanitra tena haharitra ary adio hatrany hatrany ozy ny teninao Andriamanitra dia tena misaotra ny amin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ny tsiraray avy Jesosy misaotra satria fantatra tokoa Andriamanitra fa ianao Andriamanitra dia te hampitombo anay araka ny teninao hoe rehefa mandre ny famarina amin'ny teninao zay Andriamanitra dia matomboka mitombo ary mialehibe hatrany zay Andriamanitra ray misaotra Jesosy tena misaotra voninahitra dia aoka ho anao rery ihany fankasitrahana dia aoka ho anao rery ihany amin'ny anarany Jesosy Halleluja amen antsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia zay ny fotoanantsika dia amin'ny heriny tahaka an'izao indray amin'ny telo reto amin'ity toerana ity dia samy tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra